Eo amin'ny tontolon'ny asa tanana kosa dia nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny trano natao hampiofanana ireo vehivavy sy ireny mpianakaviana tetsy amin'ny Senamana ny Centre National de l'Artisanat Malagasy. Trano fampiofanana tao an'ny vehivavy sy ireny mpianakaviana sahirana na very asa ity nitokana androany tetsy amin'ny Senama ity na ny Centre National de l'Artisanat Malagasy. 70 eo ireo heverina ho raisina hampihofanana tao amin'ity fitoeram-piofanana ity izay ahitana sampam-piofanana 3. Tafiditra anatin'izany ny fampiofanana tao zaitra, tissage ary ny fanaovana firavaka. Très heureux d'avoir réalisé un tel projet de coopération avec des collègues frères malgaches. Donc on espère que ce centre va continuer avec le succès et assistera aux dames et aux familles malgaches. Izao no totosa dia noho ny fiara-miasan'ny ministera fampiroboroboana ny asa tanana sy ireo vahiny avy amin'ny TICA na ny agence turque de coopération et de coordination. Ny TICA no niantoka ny fitaovana rehetra na ahafahana nanokatra izao fitoeram-piofanana izao. Vola mitetina $100,000 miampy ireo fampitaovana amin'ny lanina tanterahana ny asa. Ka anisan'ny tanjona amin'ny fampiofanana ny hanatsarana ny asa tanana malagasy sy ny toeram-piasana ary ny lafin'ny fitantanana mba ahazoana vokatra manara-penitra. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia malagasy avokoa no hampiofana ireo 70 ary 30 isaky ny sampam-piofanana ka ireo olona nosongaina manokana tamin'ny fokotany no anaraka ny fiofanana izay maimaimpona avokoa. Marina fa ny TICA dia anara-maso ny fizotry ny asa mandritra ny herintaona. Hatreto aloha dia tsy mbola fantatra ny mety ho faharetan'ny fampiofanana.